Maraikitsika Andriamanitra tsakainay tokana ianao a ifatarahandreto tena ho andeha anisan'ny tazomy satria nandroandretra nandroandray dia tsy hanavaka izanaka mba tena nitatoanao avy tatoro ray aman-dreny mitazona dia tonga natasao fanilanaty mipetra fanilanafanay dia sy tany Ohatran'ny fanilo sika zanaka faharoa dia mihitra ve fangalan-vehivavy ohatry totrano indray mijery any vehivavy mijery bebe tangana ny zanaka lehilahy rehetra ray mijery dia mitobika any Sangano ny tanana vio andrehetra sangana tanana vio dia mipokatokana dia hafa fa sao dia mijery an'ilay mipokatokana ao tanana vanana dia sangana zany izy ao a dia tehaka marobe dia miara mipetraka zay ao fankatoanana be dia be sangany diary sangano tanana be sangano tanazana hoe efa fankavavany zany ray nareo reo tsy mety mitsanga tsy mety mitehaka azonareo hoe tsy mety miverina mipetraka dia inona hoy zany nataon'ilay olona nitarika tetỳ fa efa fankatoavany zany tehaka mafy be ho an'ireo zanakiko ireo a fa tena zanaka mamely sakafo ny bagotsika ao amin'ny efesiana toko fahaenina andiny voalohany efa fankatoavana koa raha manokatra ianao na mifindainao a na mibagoly a eny ampelantanana efesiana toko fahaenina andiny voalohany deo vakitsika mafy amin'ny anaran'ny tompo anaka manekeny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo fa marina izany averina hoe anaka manekeny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo fa marina izany tsy eo amin'ny akaikinao vitsivitsy zany tao ary ny vehivavy rehetra indray anaka lehilahy rehetra indray mariny zany dia miarahavan'izay mitondra anareo hoe manoto ngetina hoe tsy ho aviana miarahavanareo fa voatonontonona tetika eto ny anaranareo manoa na tsy ho avy misy an'izany le any zao fangana allo menatehaka mafy be izy ireo fa tena dia arak'izany tokoa ny anaranareo a zany tsy ray aman-dreny miarahavanareo ao a dia sy karazan'olona maromaro eto misy olona mbola eo anatrihan'ny dadany neniny dadany neniny atsy manao hoe misanganonareo misy olona neny sisany eo aminy zany hoe mety efa maty dadany ny ampiny manokana dia tsy eo anatrihan'ny dadany izy misy zany satria misy zany eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina misy olona dadany eo sisa antony maromaro koa mety tsy maheo aneny misy olona sady dada no tsy neny mety efa samy maty ny ray aman-dreny na tsongeto izy a dia tsongeto izy zany fa aloha hevitra hoe zanaka manoa ray aman-dreny tsy hoe hivoaka ianao ka inona moa zany ny ilana eto za tsy dada tsy neny
Ny anankiray dia mety hoe sady tsy ao anaty any-dady izy tsy ao anaty any fa olon-kafa no mitaiza sy mikolokolo azy. Izay ilay hoe taizany zava-toany fiaintoany na koa taizan'olona nandray azy fotsiny no ny antony manokana ohatra tsy manan-kelofany ianao na tady asy ianao dia ao amin'ireo olona ireo ianao. Izay zany mety karazany siketry ho an'iray aman-dreny lehibe moa dia sady tsy ao an-trano dady izy zany tsy ao an-trano neny mamarahelo dia zao tebaka ambotsy efa tsy ao an-trano dady tsy ao an-trano neny. Izay ilay karazan'olona kafa dia ilay teny eo afovoany no raisitsika ilay hoe manoa zanaka, manoa ray aman-dreny. Manoa teny fampiasa ny fiangonana zany, teny filaza eny anivon'ny miaramila, teny izay ampiasaintsika koa ny amin'ny sanankonana sy fianakaviana, ary teny mety mahazatra an'izy ny setry ny fanabeazana sy ny tsekotsy. Izay ny tena mampiasa ny teny iny. Dia ny an-tsena ary tena tsy manoa ny lehibe an-tsena ny zay izy dia zay va eny an-tsena za manao dia ty atao eny an-dalana hitanao tsony ny todika makaizy ty lalany ty dia natokana sa ifamezivezena tsy resaka an'izany. Fa ireo setreo tena hitenenana no hoe manoa fiangonana, tovo miaramila, ny ankonana sy fianakaviana ary amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny sekotsy. Dao ary zavatra vitsivitsy no mifampizaratsika eto. Voalohany dia resakitsika ny hoe ahoana ho ny baiboly ny amin'izany atao hoe zanaka manoa ray aman-dreny. Ny faharoa, inona kosa ny zava-misy iainantsika. Ary ny fahatelo izay tolo-kevitra entsika miaina. Any amin'ny fahaefatra dia andiny tena kely isika mitady valim-panontaniana amin'ny enina sy ny fahatelo izao manodidina ny antsika isika amin'ny andro. Ny azao dia tsy maintsy tena nareo. Dao ary sika. Voalohany ahoana ho ny baiboly. Ireo perikopandroany araky ny voalahatra eto anatin'ity boky no ifampiresahantsika. Isika manana ny filosofia herinandro ny fianakaviana taona 420 atsangano hoe azafady oa telo efatra dimy enina valo sivy. Tanatin'ity misy perikopa anankitelo. Ny anankiray dia nivakiny tarika teo araka ny ohabolana toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Ny faharoa dia nizaona toko fahadimy andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary ny farany dia ny mofolain'androany. Inona ilay mofolain'androany? Zaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Raintsika vetivety ireo dia fitinsika ny tolo-kevitra ahoana ho ny baiboly ny amin'izany hoe zanaka manoa ray aman-dreny. Ohabolana manaraka ny vakiteny isika tsy hiverena antsony io dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fankatoavana dia manomboka amin'ny fanohavana an'Andriamanitra. Anaka azavana dino milala vaoka ny fonao hitandrina ny didi. Mitompo no miteny eo ary manomana ny fiangonana hoe zanaka. Fa azo ampitaina ny amin'ny isan-tokantrano sy amin'ny sehatra samihafa misy mpitantana na tompona andraikitra mifeha izany teny izany. Ao amin'io ohabolana io zany dia milaza fa raha misy fankatoavana hirahira ho tonga ny amin'ny isan-tokantrano fanohavana ray aman-dreny na fankatoavana ray aman-dreny, fototeny dia hoe toa fanekena dia manomboka amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra zany. Manomboka amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra ny fankatoavana. Ny faharoa
nijaona toko fahadimy andiny fahasimy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ao dia Jesosy Kristy no jerena amin'ny fankatoavana. Dimy fahasimy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Vakiko aminareo angaikaikana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy marika no tamin'ny hoe lazaiko aminareo maro na dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataony indray, fa na inona ataony indray dia toy izany koa no ataony ny zanaka. Fa ny iray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataony ny tenany, ary asa lehibe noreny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny iray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany tokoa no hamelona ny zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy ny tsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka, mba hanajany ny olona rehetra ny zanaka, tahaka ny fanajana indray, izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny indray. Izay napetraka azy. Reo antimotro voalohany sivy ambin'ny folo sy faha roapolo. Jesosy Kristy zanaka manolo. Soratra masa dia manao hoe izay hitany ataony iray dia mba ataony ny zanaka koa. Izany hoe raha ohatra izany izy izanenananao, sy hitany zanany ataony dadany io zany dia ataony ny zanany koa. Izay dia efa fanohavana. Misy andraitrangeza be miandry antsika ray mpianakaviana. Izay ataonao mba ataony. Hitanareo ilay kilalao manovanova fihetsika, dia mijery an'ilay olona manovana fihetsika. Izay dia efa fanohavana. Mijery anao ray mpianakaviana ny zanakao ary manaraka izay ataonao izy. Fanohavana zany. Fa tsy hoe izaho tsy mankatoa an-dalasy rehefa avy eo mety misy fanontaniana hoe ahoana zany dia ray mpianakaviana. Dia tsy manoa zany rehefa tsy manalana mahitsy, tsy manina fa azontsika vakiny zany. Fa izao koa tsy io ihany no ahitantsika an'izany hoe Jesosy Kristy manoa ny iray. Iray iza moa ny iray Jesosy? Andriamanitra. Ao matetiky fa enina amby roapolo Jesosy tao Getsemane, dia namerina intelo mivavaka manao hoe raha azo atao isory amiko ty kapoaka ity kanefa aoka tsy sitrapoko no atao fa ny anao. Io la hoe fankatoavana miatra amanay. Namerina intelo amin'izany Jesosy tao Getsemane ary tonga tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo-fijaliana satria izay ny sitrapon'Andriamanitra. Fanontaniana dia hoe efa tonga tamin'ny fanohavana miatra amanay ve ny fiainanao teo amin'ny mahazanananao. Misy takanonay Elizabeta amin'ny fankatoavana fa ny an'i Jesosy dia tonga tamin'izany ny fankatoavana an'Andriamanitra miatra tamin'ny fahafatesana. Eo amin'ny Jaona toko faefatra amby telopolo. Ahoana ilay teny Jesosy? Ny haniko dia ny manao ny sitrapony indray koa izay any an-danitra. Jaona 4:34. Izany hoe tena sakafo mihitsy izany fankatoavana izany ho an'i Jesosy. Sakafo mahavelona. Aleo tsy mihinan-kanina tsy izay tsy mankatoa. Fa ianao raha tsy mankatoa, tsy mihinam-bary ianao androany. Dia tezitezitra ianao. Izay ilay sady. Ny an'i Jesosy zany ny fankatoavana. Tamin'ny fotoana anankiray dia miatra taminay. Tamin'ny fotoana anankiray dia nambarana azy hoe aleo tsy misakafo izay tsy mankatoa. Tena sakafo hoany tamin'i Jesosy, tena sakafo ny Jesosy ny velomany izany atao hoe fankatoavana, fanohavana an'Andriamanitra izany. Ary ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo, voizinao ny teny hoe fitiavana. Dia ombakitsika vetivety izay anjara ny finahin'izay.
fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faefatra amby roapolo jaona voalohany toko fahatelo metomboka ny hoe anaka akoatsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa miasa sy amin'ny marina izany mihafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy hampahatokiantsika na minona na no anamelohan'ny fotsikantsika satria Andriamanitra lehibe no ny fotsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala raha tsy mba manameloka antsika ny fotsika dia manana fahasahiana ho natrehan'Andriamanitra isika ary na ina no angatantsika dia raisintsika aminy satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrana eo maso. Eny ary ilay voalohany no raisitsika anisan'ny fanoharana ny fanehoam-pitiavana. Rehefa manao fitiavana ny iray aman-drenitsika isika dia endrika fanoharana izay. Endrika fanoharana ny fanehoana fitiavana. Tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny asa koa. Raha ianao zany tsy tia iray aman-drenao dia tsy fankatoavana izay. Mandeha ihany isika no ambolana 12 ahoana moa ny baiboly izay le perikopa telo androany fa manohy isika amin'ny soratra masina hafa no ambolana 12 mba hajanona indray mamaky izany. Zanaka endra dia miaino ny fananarandray mpaniratsira anaty anarana mafy aza tsy mety miaino. Ny zanaka endra dia mankatosy miaino ary manaraka izay lazan'ny ray aman-dreny. Taridalana ataony ray aman-dreny dia arahana izay no hoe zanaka endra. Ary rehefa endra ny zanaka dia tsy mijanona ao an-trano ihany zany fa mivoaka eny ivelany koa. Io fankatoavana io zany tsy hoe tafajanona fotsiny ao an-trano fa enti miaina ny ivelany, manomboka ao an-tokantrano ary hitantaratra eny ivelany. Hitantaratra eny ivelany foana no hoe ity zazy ity miaino sy mankatò ray aman-dreny na ity zazy ity olona tsy mpanohy ray aman-dreny. Mpampianatra ianao dia hitanao miavaka izany eo an-tsekoly. Raha tia am-piangonana ianao tompona andraikitra ny sambany hitanao miavaka izany amin'ny zaza eo ambany fiadidianao. Hita foana ny oambolana ihany oambolana be lehibe any 12 ovakiko ainy amin'ny ananany tompony 12 miraikitra amin'ny fon'ny zaza ny adalana fa ny tsorakazo famaizana no ampanalavitra izany aminy. Benitsika raha izany miainantsika. Tsorakazo miraikitra ny fon'ny zaza ny adalana fa ny tsorakazo famaizana no ampanalavitra izany aminy. Zero tsara hoe raikitra ny fo zany ny fo amin'ny dikany teny ao amin'ny baiboly dia dikako hoe fiainana tsy le fo ny telo le hoe marary ny fo dia simba ny valy voasamo fa mitory fiainana zany hoe miraikitra ny fiainana zaza ny fahatalana. Ina ny manarana ny any tsorakazo famaizana. Tsangama entana zay fangamboana dasiny. Zany tsy andotany hoe ovina fa tonga tany amin'ny taona 5 taona lasa tany fa raha teoriny zany teoriny
zazy ireo tsika torio fiarahamonitsy ra ny lalàna eo anivon'ny fiarahamony zay nanaovantsika somia raha-mpanjakana zany iraisam-pirenena fa nytsoratra masina dia tsy manala an'izany driana nitsoraka azy dia tena fanomkodana ny adalàna eo amin'ny zanantsika marina taminao ve zany ny hebreo dia manao hoe tsy mahasoandro anaovana izy fa mahasoa rehefa eranera antsabona hoe tena tadiko mihitsy fa za le tsy nahy famantaranandro nampianary ekapoan'neny anahy farany haiko ny famantaranandro za dia mampianary neny etsy tatiko dia dixième na vième mianatra famantaranandro ampianarina araka ny mpianatra rehetra fa tsy nahy a dia eo mitanana mba eritrereto mba menatra ny mpiara-mianatra ihany ny tenanay hoe mamanao zao fa haiko ny famantaranandro so ihany a nampahoriana hitandremako ny didinao dia mivadika kely eo sika sivy ambin'ny mbola tsy mianako 5 resaka tsorakazo amin'ny anarana tompo ny tsorakazo sy mianatra no manome fahendrena fa ny zaza aranana mampamenatra midreny izy teny malagasy mety manahirana nybetsaka aranana zao dia hoe le hinana ranana kondrefo zany ampanarana-po avelanao zay tia midikan'izany mampamenatra midreniny ny zaza avelanao zay tia avela anara-po fa mitsorakazo mampahinao izy sy mianatra no manome fahendrena misaoran'andriamanitra na misy ray aman-dreny mbola mananatra ianao misaoran'andriamanitra mbola tsy kampoty ianao misaoran'andriamanitra mbola misy ray aman-dreny reny na dada miteny ianao na hosalatsany tsotsodana zay dia honjonjonao reto zany ny fiainana misy olona tena leobe dada sy neniny any raha vonon'andriamanitra io dia hoizy no fa tena hoe mankasitrahan'andriamanitra ry zanaka malala raha mbola eo dada raha mbola eo neny mananatra mety amin'ny tsorakazo izy zanaka mano ray aman-dreny misaoran'andriamanitra raha mbola eo dada sy neny indesika eo amin'ny 20 ity a dia mitodika manokana amintsika ray aman-dreny ny Genesisy 20 sivy ambin'ny folo amin'ny anarana tompo fa efa nifidy azy aho mba hadidiny zanany sy ny tanànany mandiky azy hitandreman'ireo ny lalan'i Jehova hanao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy andidy didina ny ray aman-dreny mba hampitandrina ny zanany hampakato ny zanany io a dia miaraka moabolana roamroapolo eniny antsika ray aman-dreny any inona ny vola zao antsika tsenjery fa mety taditsika ny adresy zany nanalehibe azy izy ireo andinik'ireo Genesis 18-19 sy ny oabolana 22-6 dia milaza amintsika fa ampianarina ny havana malala ny fankatoavana fa tsy tongatonga fotsiny andrasanao ohatra ny manalatsaka avy any an-danitra tsy tonga ny fankatoavana ny zanantsika raha tsy tezaintsika amin'izany a dia ny mbola zaza tsy ho gaga na tsy voataizana tamin'izany tokoa izy ny paster dia tsy gaga akehitrindra ohatra ka tsy manony zanaka nefa manony tsy gaga raha ohatra tsy hoe koa hoe tsy manoa so dia hoe aiva izany dia miemotra indray izy zavavena tena hoe ampianariny anazarana
isika ray aman-dreny zany manazatra ny zanantsika amin'ny fankatoavana na ny fanoavana vohitena izay ray aman-dreny tsy mampianatra ny zanany ankato ifiteran-drano isika tsy hoe lavarano ny zanantsika tao sika hijery ny tantaran'i Jesoa amin'ilay Luka toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny araiky amin'ny dimampolo sy roa amin'ny dimampolo azafady. Luka toko faharoa raiky amin'ny dimampolo roa amin'ny dimampolo. Taditsika ny tantara rehefa nandeha lalana antemona Maria sy Josefa avy namonjy andro firavoravoana dia mierikerika hoe nakaizy Jesoa mitady azy tany amin'ny ambany nefa tsy nahita dia mivera tany Jerosalema iry Jesoa eo afovoan'ny ramby sady mianatra no mametra mpanontaniana manontany izany no teny malagasy fa tsy mametra mpanontaniana sady manontany fa eo amin'ny raiky amin'ny dimampolo roa amin'ny dimampolo dia izao no voasoratra manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ary niala nidina tany natany Nazareta izy ka nanao azy ary nindreny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony ary Jesoa nitombo saina sy tena sady nandroso fita amin'Andriamanitra sy ny olona. Ilay Jesoa izay atao hoe mety hoe tsy nankatoa amin'ny sary anaty farampisosona satria ray aman-dreny lasa noty izy ro zany zany mianatra nisoratra masina tao anatrany raby io Jesoa io rehefa voky tsara ny fampianarany raby hita ny ray aman-dreny dia nanino dia nanina tsara dia voambolan'ilay loha hevitra mihitsy dia ny eo hoe nanoho azy tena hoe mbola zaza Jesoa io zany no mamitimitina ilay arabaiko teo hoe mifankatoavana dia manomboka mifankatoavana amin'Andriamanitra ary rehefa haitsika ny mankatoan'Andriamanitra dia haitsika ny manohy ny ray aman-dreny ary tsy izany ihany fa ny 5 raha sokirina ny heviny dia manao hoe mitombo fahinjely mitombo fahinjely mitombo saina sy tena nandroso fy tamin'Andriamanitra sy ny olona. Izay ny amin'ny Jesoa mitombo teo anatrany raby izy tamin'ny fahalalana ny soratra masina tonga nanohany ray aman-dreny izy ary mitombo koa tamin'ny fahinjely. Izay Jesoa nankatoa sy mitombo fahinjely. I Kolosiana toko fahatelo andiny faharaiky amby roapolo, Efesiana toko fahaenina andiny fahaefatra dia mitodika koa amintsika ray aman-dreny. Kolosiana toko fahatelo andiny faharaiky amby roapolo. Anarina Filipiana izy. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo ianareo ray aza mampasosotra ny zanakareo fandrao mamofo izy. Efesiana valon'enarina kely Galatiana Efesiana toko fahaenina andiny fahaefatra. Ary ianareo ray aza mampatetra ny zanakareo fa dia izao ny famaizana sy ny fananarana Tompo izy. Isika ray aman-dreny ray no voateny eo dia tsy voateny marina mandraka rivo. Tsy marita be misofon'ny zanaka fa izay ny soratra masinety. Ilaina koa zany sika miaino reny zanaka ireny. Hatraizany mety ho fahadisoana vitatsika zafady anaka tena nikapoka mantany amin'ny lohanao tsy voateny marina foana isika le entiko iny dia tsorakazy tonga dia tsy mety zany dia tsy marina foana sika. Mety tsy marina koa sika miteny hoe amin'ny sivy dia mity mivavahady rehefa ianao amin'ny folo voainy fa tonga miaraka amin'ny tsy fantatro sy ny sisa dia hoe tsy diso aho fa zany zany reny fa nareo ihany no diso rehefa tsy miditra amin'ny sivy eo am-bavahady.
somary namatraka isika dia mahaiza manao teny fialantsiny eo randreny zanaka fa mampianatra azy hanana fankatoavana ay manora imadreny zany dia verina kely ao amin'ny efesana toko fahaenina isika dia natao bitsibitsika teo toko fahaenina ny andiminy voalohany hatramin'ny fahatelo indray novakitsika io no mamarana ny hoe ahoana hoy ny baiboly verenantsika ilay teny voalohany teo misy fampatsivana mididy fahadimy mantsy eo dia tsara ny fampatsika zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo anaka manekeny ray sy mindrenao amin'ny tompo fa marina zany mananjany ray sy mindrenao fa izany mididy voalohany misy teny fikasana mba hitasoa ianao somary andro ambonin'ny tany didy fahafilo eo amin'ny didy fahadimy ary araka ny voasoratra eto dia ihany ny didy misy teny fikasana mba hitasoa ianao somary andro any amin'ny tany zay arianao fa inona ny dikan'izany ny olona maty tanora zany taninantsika ray aman-dreny ny olona tratratra zany tena endro be daholo zareo zanaka pastery endro be ndraiky mitanimana mamareny foana ny voateny misy teny fikasana ahoana le teny fikasana eo nadiny fatelo ahita soa ianao somary andro amboniny tany no hoe ahita soa dia tena hoe ho zavatra ny zaza manoa dia ametrahany tompo teny fikasana ho amin'ny fahasambarana teny eo ny fiarahamonina fa tsy midiry fa mahinan'izany ny zaza manoa dia omban'Andriamanitra no hoe omanoandro amboniny tany midikana dia no hoe tena omban'Andriamanitra tsy hialan'Andriamanitra amin'ny fiainany rehetra ary tonga ny amin'ny hoe fiainana mandrakizay eny amin'ny eny foan'Andriamanitra ho an'ny zaza feno fankatoavana ray aman-dreny dia tsy hialan'Andriamanitra na oviana na oviana izy izay ny ambaran'ny baiboly raha fitina dia no hoe ny fanohavana ray aman-dreny dia manomboka amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra ray hianarana ampianarana ny fankatoavana ray aman-dreny dia ampianarana zanakao ny fanohavana ray aman-dreny zanaka ianao dia mianara ataoko ahoana re ny ankatohan'ny dada sy neny ataoko ahoana ny ankohany dada sy neny ary tadidioa fa ny fanohavana dia mampitombo fahendrena sy fahatsarana ny fanohitran'izay tsy fanohavana dia mampitombo ditra sy faharatsy porofoy eny amin'ny fiarahamonina zany ndao sika fizarana faharoa dia anjarantsika ny zava-misy hiainantsika inona ny zava-misy hiainantsika eny amin'ny fiarahamonina eny raha miresaka hoe zanaka manova iaman-dreny hiainan'ny fiarahamonina ve zany ankehitriny any hoe zany ohatra hoe manao tsinareo ka tsy mahita ohatra eny Eny an-dalana fotsy zany izy dia hita raha mandeha miasa eny amin'ny an-dalana dia mianatsiny amin'ilay vehivavy aloha zany raha mifaninanao ankizy vavy mahita an'ilay hoe fotsivolo aloha dia hoe raha ohatra zany kelikely le trottoir zany dia tsy maintsy mifandefitra zany fa izy mibana dia ianao ndray lasa manao hoe tsy manaja vehivavy fa natsa nefa ny angamba ny raha ankizy fitona ve miteny am'zanany hoe raha efa ohatran'izao no atraray zany izy hoe ahitana hoe sanatry hoe mieritreritra hoe fiarahamonina ve zany ve milazana mihitsy
dia efa hitanao mihitsy hoe efa sarotra zany ny fankataovana amin'izao sotra to ny azy zany dia nakalame hoe ny fanoavana ao an-trano ny fanoavana ao an'Andriamanitra ka dia fanoavana ao an-trano ary hitantaratra enivelany ty zazy ty tena zaza manono fa zay zany dia efa tsy aromarina zany mora hita foana ty ty manaja ray aman-dreny misy tanora zazalahy zay ho nanome toerana ray aman-dreny tany anaty taxi be dia izy indray no mijerijereny olona zany le izy hoe izy amoty mianankendry hoe dikan'izany hoe ho zao fiarahamonina sa ahoana inona no ohatra hafa inona ny atao hoe fanoavana na tsy fanoavana inona ny atao hoe tsy fanoavana ao an-tokantrano samy tsy fanoavana ray aman-dreny tsy fanajana ao zany hoe tsy manaja baina sy boky hoe any amin'ny fiantsona dia fantaratra hoe tsy manaja zany zany fandavana ny teny na io tena hoe amin'ny teny na io amin'ny fihetsika ndany ianao a mivoaka izy tsy mivoaka fa io ihany resaka ao an-darazay vandalinao vo eo ihany izy ohatra ny afaka hoe ndeha mivoaka any be inona koa na koa ny endrika tsy fankatoavana aminao hoe raha ianao mitenin'izany dia izay nataon'ny zanakao so dia hoe menatretanao azo atao ohatra endrika tsy fankatoavana mitrangany amin'ny tokantrano natreany ray aman-dreny maninona zy rivo maninona mamaly ray aman-dreny ename koa zany fony teny fony titiny sy manohy zany nana blongy teny zany mihitsy endrika anakirany tsy fankatoavana na fanoavana lay blongy monomono zany izy zany na koa tsy manao zavilany tsy manao raharaha efa sy manao mivoaka mivoaka ihany izy zany manohatra mamaky tsotro zao maherisedra any fa misy mandahakitsirano maherisedra misy tena mampiasa heritsandry zany efa tsy fanoavana ray aman-dreny miampy tsy fanajana na i teny mahery herisedra daolo moa zany ny teny mahery dia misy le sady makantaksy ena rehetra zato manasavylany misy sady sady makanataksy fa ohatra za tena mikara misy zany satsisy sady tomany manarana fanoavana ve zany ataova zavatra rehetra ny sy vomonona dia matoa ianao ny rana dia mba ianao zany mba manamora ny fiainany dada sy neny fa ianao le manoa ianao le manoa mba manampy any dada sy neny zany ianao amy toetranao manoa fa inona koa mitsoka be fotsiny zao lasa izy to izy ke miravina dia nakareka tsy nandeha akory tsy manoa tsoka fotsiny zao dana menatsio izy menavaratra zay koa tsy manoa tsy manao zenazay misy fotoana dia tena fifaliana ho an'ny zanaka tsy manoa magaly zany
sainga misy fotoana tena hoe zany mihitsy izy faly fotsiny izy hoe any toery fotsiny zao dada sy le misy zany fa tsy fiainana zany raha fiainana zany dia fa lasa ditry fa misy zany fotoana mandalo kely an'izay krizy zay sao dia manalo ohatrany fa tsy zanakely hoe krizy io ianina demetagrie vao mandalo krizy fa zany tsy tao an-tsaina akory fa voajanahary ao anatin'ny olombelona misy fotoana mandalo an'izay krizy kely zay izy dia manohitra etato fanifana zany koa ilay endriky ny tsy fanoavana ao amin'ny tokantrano dia misy koa raha petraka ny atao hoe fampifehezana dia manino lazaina fa didy jato didy jato anaty amin'ny fiangonana moa dia hoe Quasi de persienne médian. Quand ça a ici, il dit de persienne médian, on va passer. Il n'a pas. Misy koa tranga zavatra hoe tsy mankato avy hatrany izy nefa rehefa avy eo izy mamodo menatra izy zany ka dia resy be vao mankato fa iainany ihany aza-kivitsika raha io mandreny fa mitranga avokoa zany na koa ny manalaka ho antsika raha io mandrena indraindray sika dia mieritreritra hoe tena efa tsy tandalàna ny zanantsika efa hafaneny isika manoditra foana manana amboa ny zanantsika dia miraviravitana sika satria efa natao inanjera natao taminy sazinaka kapoana kitakitaina moramonana nanarina tambatambazina mbola mafilo ihany zany hoe efa natao daholo ny zavatra faratampy mampangifiry sy ny faratampy mahafinaritra sy mahafana fa mbola mafilo ihany inona re raha fantanjona amin'ilay zavatra teo an'iny ilay aratsoratra masitoro ina ny anton'izany tsy nampianarina hankatory izy zay le hoe ifiterandrambony sika ray aman-dreny tsy nampianarina ao hankato teny fahazaza misanakao dia manjary ianao sahirana izy komba mijary zany hoe rahonanao izy kapoanao izy mbola mafifolo tambatambana tsy tamitsy anaovana azy fa manontany anao hoe taizaho teo amin'ny fianako nampianatra amin'ity zazy ty ankatora manontany fa tena nampianarina izy io dia indraindray koa tsika tsy maharitra tena efa be loatra efa ela loatra fa zany foana izy dia velao izy koa tsy avela ho an'izany izy tsy avela ho an'izany izy fa tsy sasatra mitaizy izay maray aman-dreny fa ireto ny farandreto a dia ampieritreritra tsika mankato zavatra ivelany ray aman-dreny zavatra ivelany ray aman-dreny ny zanatsika inona ohatra ny akatoana telefony iny mananatra zany firy eo zany tsy zavatra io zany fa olona fiarahamonina ny fahitalava ndraiky tsongaramona zay resaka fafana rehetra tele écran tsy fantatro zany ny ankatoavy hitany eo no ankatoaviny ary io na mitandremanatsika mbola mitaizany kely mbola mitondra voka ka hiteraka tandrema hoe asaina tezay madama be tele ny zanatsika ka eo ny ino izy teo dessin animé dia mamarika dia efa hainy io nefa jiro tsara fa any efa misy fitaliana ny sainy mpijery anaraka lalana tsy izy raha tsy teny afa-tsy ny fanambadian'ny lasa mbava avy efa any amin'ny dessin animé zany no miditra raha misy ihany zany raha tsy maintsy izy dia vidiana dessin animé any amin'ny
mampiely baiboly any amin'ny liby na ny any adventiste dia tena mamokatra be lehibe an'io dessin animé rahatsoratra masin'io fa tsy hoe defa io defa vononeo mandray fika tsia misahidrano ino mihitsy erao mijery any zay le fampianarana fanomavana fa lasa ino ny ankatoavina eo ino jelona zay iny mahafinaritra matany amin'ny telopolo taona 10 taona lasa tanoany 10 taona lasa tanoany mbola tsisy nanana fahita lavitra firy teto Madagasikara mbola misy zany hoe tejiry tele eo ambany ria na ria mitany lalana ria mbola misy zany fa zao manana écran firy ny ao an-trano parakakely anankitelo ray isany dia iny ankatoavina eo mahatonga ny tsy fanoavana ray aman-dreny ry tena ery anjony eritsika ray aman-dreny dia izao koa satria miasa be isika ray aman-dreny zay le zava-misy ankehitriny miasa be isika ray aman-dreny dia apetraka amin'olona ny zaza ankatoaviny ondrazafady zay efa mananjavokely ka mitaizy zavokely database bebe ny ankatoavina tonga ianao dia ozy database bebe tsy izany tena virao tsy lolovinany koa satria database bebe foana ny teo dia eo koa le zazakety vodaka sy lozaneo ny fankatoavanao indrindra moa ny zava-doza dia hoe ilay mpanao raha an-trano no lasa ankatoaviny fa tsy hainao intsony satria tsy tsapany ao aminao ny fitiavana azy rozanao foana izy rozanao foana izy io no eo ambaty azy koa dia misaotra Andriamanitra nandrindray manondrana fa inona koa e marena ndraiky zanatsika reto ka tsy hanoavana ray aman-dreny namana fianarana fiangarana marina be mihitsy zany inona koa miteneny namatsika tao hoe ny fiarahamonina fa tena teny namatsika tsy dia tena marina vao resaka tamin'ny tanora anankiray teo mpanomanana ny famelabelana ty dia hoy izy hoe mampalela azy namako anankiray fatratra ny dépression satria engarandray aman-dreny dia tsy mankatoandray aman-dreny intsony izy ary eo ray aman-dreny ireo miaratsy ny antsika ray aman-dreny bekona samy bekona dia ahoana moa izy fa dia zaho izy zao tsy mahazoto miresaka amin'ny Jesosy hoy io le namana satria dadasinainy bekona nefa niangatra zaza iny zany mety tratrany eo izy izy foana ny rano izy foana mipasaka ny rana satria izy tsy ho be piasa ben'Andriamanitra farany alain'ilay zaza ho fiangarana izy letsy ataony miadana fa za masaka ny rana na zavatra hafa koa fa ray zany moa zany zay olona zay manatona mpitatra dia tonga dia mankany misosefa very zay omena azy dia hoe jereo le reto niarina zaza miangarana dia zao satria miendrika ny fahasosorana ndray tapota amin'ny Josefa dia nanosika azy anao zavatra tsy nety fa nefa koa dia misy tantara mahafinaritra ny amin'ny Josefa fa misy zavatra azo avaina anaty-soratra masindolo ny zava-mitranga amin'ny fiainan'ny olona anankiray ahafana mampahery azy dia anisan'izay ny fiarahamonina rehefa tsy mahita ny dada sy neny teny satria reraka raha dada sy neny dia manino milalaka no ankatoavina ny namana nyeny an-dalana mpanao publicitaire sy ny sisa reny ny ankatoavina fa inona koa no mahabe mareny jireo ty olona mpakasary ty dia mahita valitenina reo ny enkontara no mahabe mareny tena hoe mieny zay zavatra tiany anona sisany tanora miara-mira ankehitriny génération am'izao génération ny be mareny manapitsoro tsy zatra mihain'ny fiarahamonina tsy zatra mihain'ny ndray aman-dreny fa dia zay tiako eninao efa antsona be mareny tsy manoa ka izy ty jerenao inany amin'ny sofiny dia zay anisany mba sy fotoana ihany le vahiny zany dia mbaza hoe manapitsofina manapitsofina ndao arsika ny entiny miaina
ireto dia mitansaiko aingakaingana raha izay any ny voalazan'ny baiboly ary mifanatrika amin'ny zava-misy ny ambaran'ny soratra masina inona no entsika miainy voalohany ho antsika zanaka ho antsika zanaka raha manontany anareo hatramin'ny firy taona reny no antsoina anora indreny douze ray 12 roa iza manana taona na efapolo taona izy dia mankato foana raha mbola eo kasalo mitena dia hoe raha mbola eo ndray mandreny raha mbola eo da nasineny ohatra zany hoe karasa ohatra dia nao mankato foana na dia efa manambady iza moa le manambady na dia efa manambady arana dia mbola mankato azy foana iza manana hevitra misy fetona ve ao amin'ilay fiasanana teo dia misy hoe manajana raha inao sy nitreninao dia inona ny dikan'izay mankato sy manaja manekea dia manajana manekea ndray sy nitreninao amin'ny tompo fa mariny zany manajana ndray sy nitreninao zay le soratra masina manaiky sy manaja fanekena ny fanekena fankatoavana fanoavana dia manomboka amin'ny vaoteraka inona tsy mety tsy eritreretintsika mitaiza mihitsy vaoteraka izy dia ampianaro anoa ahoana ny fampianarana zazakely anora eo andre zaza vaoteraka tsy ampanarahana ny sitrapony anao zay tiany izy zay fotsingely hoe mampianatra zazanoa asina mora izy nindrasansy hoe rehefa ino izy dia ampony tsy manoko fa tsy anao zay tiany atao zay fotsiny atao hoe mampianatra zaza anoko eo izy dia fa misy resaka fanoavana azotsika apetraka ao amin'ny roa taona katrany amin'ny eny taona eo ny tena mahafinaritra indrindra ny zaza zay tianao hampanaovina azy dia ataony daholo zay tianao tsy hampanaovina azy dia tsy ataony mahafinaritra mihitsy ny zaza tena mahafinaritra ary miaina izy eo izy zany tena zarinao hanoko rehefa miakatrakatra indray grande fille enina efa folo taona eo izy manomboka efa mafimafy dia mbola alefanao ihany ny fampianarana azy hanoko ho an'ny ankizy tonga eto zany mianara hanoko efa tsy vitanao tany amin'ny taona latsaka le izy tsy vitanao tany amin'ny taona latsaka tsy vitanao tany folo taona latsaka totsokady taona manaraka dia ny telo am'ilay foratra ny fito am'ilay folo taona mety mbola maro aminareo zany mianara ianarany rehefa tsy ampianarany dada sy nety dia ianara ao amin'Andriamanitra ny manoa any dada sy nety fa tia kosa angambany dia mety hoe tsy fantatrareo antsoina anono zaza raha mbola eo ampona ny dada sy nety antsoina anono izy raha mbola eo ampona ny dada sy nety rehefa manatokantrano izy dia manantso tsy anono fa tsy maintsy manaja zany ny fifanana mariage maleo tena ny tokantrano kristiana raha iteny ianao raha eo andreny hoe aza tao mankitsira letsy ny laoka raha vinanto na anaka zanakao izy fa tsy vinanto fa zanaka vinanto ihany izy mbola mameno ray goniany sira amin'ny laoka ray vilanja anazy dia lazao famaditra izy tsia enao dia tsy manao mihitsy angalako tanavasy tsia izy misafidy mitondrano tokantrano manaja anao izy fa maleo tena izay tondrano tokantrano mananatra ianao aza dia tia mody ariva rery anaka mifamanabady amanjana zany hoe tsy havita ny zanakao hoe mananatra ianao toaka
mbola modiany izy amin'ny vola akory atao ianao hoe dia mbola nataonao tany an-trano ihany ataonao any tokantrano hoany fa ny zanaka kosa efa manatokantrano dia didiny ny soratra masina anaja ray aman-dreny ina atao hoe manaja ny manaja amin'izay fotoan'izay dia tia ny ray aman-dreny tsy hoe efa manambady faran'izay tianao zato isan'izany anao dia tsy manana fihitiavana tsy ny dada sy neny tia be dia jisoa amin'izany fa manaja ray aman-dreny anao ka tia azy tsy miova mihitsy ny fitiavanao azy na dia efa tia ny vadinao io azy ianao manaja anao ka mikarakara azy io zany tsy resaka hoe valina be loatra fa tena hoe zay any ny fifanohavanao any dada sy ny enao rehefa miala atao atokantrano misy karazana fiainan'olona hoe mbola eo ny dada sy neny fa tsy mbola nanambady izy fa lasa izy tokantrano ary iny any ampitan-dranomasina moa zany akamaroany dia zany fa zay koa zany efa manana tokantrano izy efa ampotona izy any izy raha mbola eo anatriany dada sy neny ianao maro na efapolo taona na dimampolo taona mbola eo anatriany dada sy neny ianao a manohy ianao tokantrano dada sy neny io aza mondial azy dada sy neny za dimampolo taona ty koa mbola fefenareo ihany izy miveo dada sy neny dada sy neny tsy maintsy amontrano anao dada sy neny tsy maintsy mazao anao manohy ianao raha mbola ao an-trano dada sy neny misy koa zany efa fetra hoe raha dimampolo taona izy tsy nody atoandro fa tsy nody alina mba ny sakafo ta izy natay dia dimampolo taona misy fetra ohatran'izay zany any fitondrantsika ny zanantsika dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fadimy fasimy amby roapolo fetra ny fanohavana koa ny sitrapon'Andriamanitra raha dada sy neny manao hoe ndana mividy toka dia tsia satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany aleo manohany Andriamanitra dia manipaka ny dada sy rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza mivavaka no fa avitao daholo miposika trano iahoany zany ataovy hoe dada sy neny aleo aloha mivavaka fa atandresasany fotsiny kenda ren'olona nadio rehefa avy eo vitako madio be mihitsy indray ma tsy fidirany devoly zay ray aman-dreny dia iza mivavaka dia manohany Andriamanitra raha misy zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra teneny ray aman-dreny dia rany aminao tsy manohy rany aminao tsy manohy mila minamaka zany ianao hoe tia araka ny sitrapon'Andriamanitra eke ampanaovany dada sy neny tia tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany tsy manaky amin'izany marika ny fanohavana ny fahaizana miela raha anao zavatra dada sy neny ao ny dia indrindray mahafinaritra mihitsy amin'ilay zany dada sy neny ao mahazo mihinana hanina ve ny zavatra io zany tehirizina ho azy izy mbola miera ihany mahazo mihinana hanina ve nefa izy tsisy lakile tsisy inona mahazo mihinana ve dia gaga ianao inona moa zany izy mbola miery matoy tsisy lakile dia azo raisina amin'izay tianandraisana azy fa izay ilay zaza manohy era kely ahy fa mba hisakafo any amin'ny namako any aniverisera fa tsy dia any dia tsy aiza ianao aniverisera ny namako tsy zaza manohy zany tsy zaza manohy zany manisia fierana aza mandaika na dia amin'ny fahadisoana tena faratampony azy dada sy neny tena nanao fahadisoana be zaza manohy zany zany hoe nanao zavatra tsy tokony atao ianao efa nandrarany dada sy neny na nandrarany soratra masina dia mahaiza miprofesy amin'ny dada sy neny fa indrindra mibeba teo-natren'Andriamanitra fankatoavana dia Andriamanitra ray aman-dreny zay vao ray aman-dreny ny manaraka raisin'ray aman-dreny tsy ho fankatoavana koa ianao tsy mihaino tsara dia zavatra hafa no nataonao fa eno tsara mihitsy rehefa hoe karota vidina dia karota fa aza baranjeny netiny eo hoe baranjeny na ohatra teny hoe baranjeny ina nidirany karota ny baranjeny tsy mihaino tsara ianao dia lasa tsy fanohavana le izy
ny fiainona zany fototry ny famoavana rehefa tsy miaino tsara ianao hatatenanao tamin'ny zavatra nysofinao dia aveo vadika garan'izay no karoty dia sarotra be fa ino tsara dia ataovy izay asainy dada sy neny atao ataovy arak'izay nolazay ary voalavoteo hoe ny fitiavana sy ny fankatoavana dia zavatra iray sotra raha tena tiantsika ny ray aman-drenitsika dia mora kely mankatòa azy tena tiako dada sy neny tsy sarotra mihitsy mankatòa dada sy neny rehefa tena tianao dada sy neny zay hoe tiavana aminao tahaka ny tenanao didy voalohany mitarika ny fifandraisana amin'olombelona lay didy hoe mananjanitra ianao sy nydrenao tena hoe rehefa tianao ny ray aman-drenao tsy baikolo ianao anazy tsy baikolo ianao ankatò fa manaraka ho azy ny fanomavana zay mikasika atsika zanaka kasika atsika ray aman-dreny voalaza teo dia hoe ampianaro hankatò ny zanantsika hanody ny mbola kely ny zanantsika ary izay koa ampianaro ay ianao azafady sy misaotra mialantsiny izy io ianao ihany ianao manao azafady ny vadinao ianao mankasitraka ianao mahay mialantsiny zareo fa tena alabe tsy voatonga za tsy hoe amorony amboteage ny siso fa mahay za mialantsiny fa tonga eny dia mitaizany zanatsika amin'ny atao hoe fanomavana tonga ianao mialatsy tena amboteage be mialatsiny fa zay aho voatonga leo ame fivoriam-pianakaviana tena le asa tsy vita mihitsy mialatsiny ampiasao zany teny zany mba hanjakany ny fanomavana dia ny tsy fanomavana koa dia ateraky ny tsy fahalalany zanatsika tondrozotra mazava ndray andro dia misy tovavy tena niady mafy tamin'izao lalan'izao tonga niady tamin'ireny misy satria tsy naveran'ireny anambady katolika pasterao izy tena tsy azoko mihitsy ny hoe zange tsy niteleny mihitsy taloha tsy manambady katolika tsy nitresaka an'izany tampo mihitsy fa miaraka amin'ny katolika vao io hoe divany mafy fa dia mbola kely hatramy firitaona dia atoroy azy ina nitondrozotra nyity fianakaviana ity fa tsy efa mitapo amin'ny poto tapo amin'ny zavatra aby zay tsy any lalana efa maratra be izy ataovy mazava nitondrozotra ny fianakaviana dia tsy hisy mihitsy eritreretra hoe tsy mamony fa vao tsy nazava nitondrozotra ny fianakavianao miankonanao dia aza taitra rahatoka mifanena ny atao hoe tsy fanoavana sika ray aman-dreny apetrao zany any amin'ny dinika mariazy moa dia makahatra mitantrona hoe io ianao voataiza tao amin'ny ankonanao io ianao voataiza tany amin'ny zany zao notonokeo raha miambisorona arizona dia ianao voataiza tany amin'ny raharsan raha varsan hafa nitaizaitra varsan mivadenao hafa nitaizaindra miambiso mivadenberitany inarizona fa ianareo kosa io mitokatranareo amoaka olo-loatra izy dia zay le hoe marioa dia le hoe ty nitondrozotra anay io sao ivo tsikitsiky mihitsy ataoko an'izay mihitsy le zanako atao mazava nitondrozotra ny fianakaviana hoe isika dia amin'ny fiolona takizao protestantsika tsy manambady katolika dia molakely dia fa any ny lalana fa tsy rehefa tanora miaritaritarika izy nataritare katolika iza protestant io nareo dia zay na séculaire aby ne ma katolika katolika ka ianao tsy nanoro azy dia mbola kely fa séculaire aby matomatesanao fa ianao tsy miteny hoe ty zanako ty mizotra makaiza tokoa mifanambadia mbola tsisy rano dia fa rehefa mazava mizotra dia tsy mifarena amin'ny zavatra tsy ampoziny ianao za kosa hoe efa niteny zay sanady efa niteny zay sineny efa niteny fa iny ty ataonao ty dia mitaberina ho amin'ny vetivetiny zany ary farany amin'ny zavatra tena tsy azo amboalina dia ny fanafodiny dia izao vahavaka tsy vitanao mbola kely ny fampianana azy aloha mbola misy azo atao dia mivavaka ary matoky an'Andriamanitra hoe makara matoky izay Andriamanitra amin'izay tsy vitanay dia fantatray fa hainao atao
fampisanakiretsy tokony androina mba ho ray aman-dreny mahay mametraka ny fahefandray aman-dreny izy misy dada misy neny mamely hoe teneno ny zanak'areny ankizy io satria manino tsy mahateny an'ilay zaza mihitsy izy fa io fahefanina dia tadidio fa isika ray aman-dreny dia solotena n'Andriamanitra eo anatrehany zaza ny fahefan'iza zany no omeny atsika fahefan'Andriamanitra no omeny atsika ray aman-dreny hitaizany zanak'Andriamanitra teo amin'ny batisy zany no teneny teo amin'ny fandoroan-jazy zany no an'izay raha ohatra olona tsy nandray fahefan'Andriamanitra zany hoe tsy manaiky an'ilay fiantsona masolotena n'Andriamanitra azy ray aman-dreny eo anivony zanaka dia tsy gaga raha ohatra ka hoe tsy manana fahefana mizana ny ray aman-dreny fa tena nantsona ho solotena n'Andriamanitra eo anatrehany zaza izay nomeny antsika ray aman-dreny isika ray aman-dreny raiso ny fahefana avy amin'Andriamanitra ampiasao zany mba hateraka fankatoavana eo amin'izany tena tsarovo zay hoe vocation antsika ray aman-dreny solotena n'Andriamanitra eo anatrehany zany fahefana arozy ny mpiandro zay fahefana avy aminy ny anaovako izao asa masina izao da tsy teny amin'ny zanakana fahefana avy amin'Andriamanitra ny tazako anareo akato dia izay no izy mpiandro ny zanakao ianao apetrao zay fahefana zay tsy vitanao maolombelonao sy sainao sy ny faripahaizanao hoe fahefana eo amin'izany tena angatana sy tivozina amin'Andriamanitra zany nao arysika andimotena rehefa tena tsitsy zay atao dia atsopa anao tafika masina aloha anao tafika masina amin'ilay zaza anao any an-tranonay anao tafika masina fa ny olona mivafoa dia miditra mifankatoavana ho azy fampandinian-tena fanontaniana mivadinao any ameritretrao hoe ovily anao tsy nanoany ray aman-dreninao dia inona no antony mety efa jojony datasenao efa vokiandro nao fa ray aman-dreny lehibe fa mety tadidinao hoe misy taona anao tsy nanoany datasineny mety ao anatin'izao vanim-potoana ianao izao satria ao mbola tanora mbola eo ampola ny datasineny misy taona anao tsy nanoany datasineny inona ny antony inona ny antony tsy nankatoavanao amin'ny datasineny izy tsy arikasitrapon'Andriamanitra venina zay sa ianao mihitsy ny tena manao belo sanampitsofina sy ny sisa fa valio zany dia dinio zany dia valio any eritreritra ny fanontaniana manaraka dia hoe tena tsaronao ve fa tompontsoa ny fankatoavana na ny fanoavana ray aman-dreny tena tsaronao ve fa tompontsoa ny fanoavana ray aman-dreny atreo andriamana zanaka manono ray aman-dreny dia mizany tokoa isika tsaroa fa manomboka ny fankatoavan'Andriamanitra ny fanoavana ray aman-dreny ary izay fanoavana ao an-tokantrano dia hitantaratra eny ivelan'ny tokantrano eny amin'ny fiarahamonina sy ny toerana rehetra anerantsika ho an'Andriamanitra